Falymarabantsika rehetra indray aminaran' Jesosy Kristy manona ny fiadanan' Jesosy Kristy ho aminao izay mijery io sy ny tokantranonao amin'ny fiainanao ray manontolo mihitsy izay fiadanan' Jesosy zay izay tsisy afaka manome fa mino fa ho raisinao zany ary indrindra fa hiteny aminao indray ny tompo avy amin'ny alalako fitaovana fotsiny ihany ako hikasika anao ny herin'ny fanahy-masina andao atsika hivavaka metrahantsika n'izao fotoana izao raha eo mankasitraka anao zay aminaran' Jesosy Kristy misaotra anao ny amin'izao fotoana izao matoky sy mino fa hiasa ny herin'ny teninao ary rehefa miasa ny herin'ny teninao anova ny fiainan'ny olona maro izay mandrehandray ny herin'ny teninao hikasika ny tsirairay avy anova ny fiainan'ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovako an'izay vavaka izany taio ny tsirairay avy taio koa ny mpanomponao alleluia amen amen faly miarabanao tonga indray tsika ry havana ny amin'ity volana vaovao ty volana septambra volana fahasivy ny amin'ity taona 2020 sy roa arivo ty mino fa ny amin'izao hoe fanombohan'ny volana vaovao izao indray dia tononoko sa dia ty am-boalohany hoe anokatra lalana anokatra varavarana ho aminao anie ny tompo izay varavarana mbola tsy nivoha mbola tsy nisokatra hatramin'izay dia tononoko aminaran'i Jesosy Kristy ary mino dia miteny ary tsy maintsy tanteraka dia tononoko fa aneo fahagagana aneo ny vonany aminao indray Andriamanitra amin'ity volana vaovao ty mila miditra amin'ny tontolon'ny fahatakaranatsika ry havana fa ny olona tsy tafiditra ao anatin'izay hoe tontolon'ny fahatakarana dia lasa mandeha amin'ny fahazarana fotsiny sy amin'ny fombafomba fotsiny ny amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia lasa misy zavatra maro be izay tokony efa hoe fitahiana fahasoavana tokony efa ho azo dia lasa tsy azo ilay izy vokatry n'inona vokatry ny tsy fahalalana sy ny tsy fahatakarana ny volana voalohany ny andro voalohany ny amin'ny volana voalohany dia ao anaty baiboly dia voasoratra raha hijeritsika hoe mitohy ihany tsika ny amin'izay hoe fanaterana fanatitra izay ny amin'ny nomeria fahafolo ny andininy fahafolo dia ny ten'Andriamanitra miteny hoe ary amin'ny andro fifalianareo sy ny amin'ny fotoam-pivavahanareo ary amin'ny voaloham-bolanareo no hitsofanareo ny trompitra raha manao ny fanatitra ho doranareo sy ny fanatim-pihavananareo dia ho fahatserovana ho anareo zany eo anatrehan'Andriamanitra reo izao Jehova no Andriamanitra reo efa hitantsika izay tamin'ny fito volana tamin'ny volana jolay 2020 sy roa arivo raha namarana ny enim-bolana voalohany ny hiditra amin'ny enim-bolana faharoa ny volana jolay tsika dia netsika io tenin'Andriamanitra io hoe ny amin'ny voaloham-bolanareo voalohan'ny volana ao anatiny hoe enim-bolana faharoa ny dirantsika izay hoe fitsofana trompetra satria volana voalohany ny enim-bolana faharoa zany dia hoe nitsofana trompetra ahatonga n'Andriamanitra ahatsiaro dia inona hoe mitsoka trompetra dia hoe manatitra fanatitra miditsika zao ny amin'ny hoe andro voalohany amin'ny ty volana septambra ty afaka anaovantsika izay hoe isaky ny voalohan'ny volana isaky ny andro voalohan'ny volana dia tokony anao an'izay hoe fanatitra amin'ny Jehovah izay foana hoe fanatitra dorana hitsofana ny trompetra zava-miafina lehibe fiarahana amin'Andriamanitra dia ny fanaterana fanatitra indrindra fa ny amin'izao hoe volana vaovao izao indray tsika hiditra amin'izay hoe mbola mitohy foana tsika ny amin'ity hoe volan'ny fahitapity ny amin'ny volana septambra ity zany dia hoe ny olona mahita fity amin'Andriamanitra dia ahoana ny fomba azahoana an'izay zany hianatra foana tsika ao anatin'izay satria mila mianatra aloha tsika vao mandray ny olona mahita fity amin'Andriamanitra dia efa hitantsika foana zay nandritra an'izay volana ho zay hoe ny olona mahita fity amin'Andriamanitra dia azo antoka izy fa tsy ho resy mihitsy izy mandrakizay azo antoka fa izay zavatra ataony dia mety daholo mihitsy tsisy fafambaraka zany ny olona be dia be niezaka hoe anala baraka anenjika azy tena hoe hibloquer azy mihitsy amin'ny fiainany ary tena hoe anao an'izay hoe tsy hatafavoaka azy fa ary ny olona arahany izay hoe osotry ny fahitapity izay dia maro ny fahavalo araka ny tenin'i Jesosy hoe hoalan'ny olonareo no ny amiko dia hoenjehan'ny olonareo hoalan'ny olona zay za moa miaina ao anatin'izay fa fantatry le osotry ny fahitapity manaraka dia tsy haharesy ary tsy hahatafajanona zay hoe fanenjehana sy ny hoe fanendrikendrehana izay mila matakatra tsika ry havana ary ny ilayntsika izy dia zay le hoe osotry ny fahitapity amin'Andriamanitra zay efa hitantsika ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika tamin'ny volana ny azahoana an'izay hoe fahitana sitraka fahitana pity
amin'Andriamanitra izay dia ny tenin'Andriamanitra izay any amin'ny ohabolana fahavalo ny andininy fafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo hoy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'anaran'i Jesosy Kristy manao hoe tiako izay tia ary izay fatra-pitady dia ahita ato amiko ny arena sy ny voninahitra ny arena mateza sy ny fahamarinana ny bokyny ohabolana voasoratra ao amin'ny baiboly zany ny tenin'Andriamanitra ny ohabolana dia milaza ny fahendrena izay tia fahendrena hoy ny tenin'Andriamanitra dia mahita arena sy ny voninahitra ao amin'ny fahendrena no misy ny arena sy ny voninahitra ary zay mahita fahendrena zany dia mahita arena sy voninahitra raha nijery koa tsika tamin'ny farany ny any amin'ny tantaran'ny Solomona mpanjaka rehefa ravakitsika mpanjaka voalohany toko fahatelo ny andininy manomboka amin'ny andininy fahaefatra io ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny mpanjaka nakany Gibeona namono zavatra atao fanatitra any fa izany ilay fitoerana avy malaza ka fanatitra hodorana arivo no naterin'ny Solomona teo amin'izany altara zany tao Gibeona no sehon'i Jehovah tamin'ny Solomona tany tendrombohitra zany ary nanofy tamin'ny nofy ary hoy Andriamanitra taminy angatao izay tianao omeko anao dia hoy Solomona ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiko mpanomponao araka nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadiana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiny fony taminao teo zany Solomona rehefa nanao fanatitra Solomona dia nahita fity tamin'Andriamanitra izy ny amin'izao volana vaovao zao indray dia hitantsika hoe androany no larobia voalohany ny amin'ity volana septambra ity dia inona mitsoka trompetra ny amin'ny fanaterana fanatitra rehefa nanatitra fanatitra Solomona dia nahita fity tamin'Andriamanitra izy dia niteny Andriamanitra hoe angatao izay tianao ataoko aminao dia teo tena hoe nahita fity ka amin'Andriamanitra zany dia hitantsika mihitsy hoe ny secret ny fahatakarana ny fanalahidin'ny fahatakarana atao amin'ny Solomona dia zay hoe nanao fanatitra ho an'i Jehovah zay volana vaovao indray ty avintsika ty raha tianao ahita fity amin'Andriamanitra andao anao fanatitra ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany atery ozy izy atao fanatitra ny tenanareo momba ny tenanareo atao fanatitra vela masina zay sitrak'Andriamanitra ka sitran'Andriamanitra atao fanatitra ny tenanareo zay momba antsika rehetra ny fahatakarana lalina fiarahana amin'Andriamanitra dia zay hoe fanatitra zay ary indrindra fa ny amin'izao hoe volana vaovao zao indray dia andaontsika vonina anao fanatitra ho an'Andriamanitra inona ny atao hoe fanatitra atao fanatitra zay zavatra rehetra hoe tsy fohitsika dia andao ataontsika fanatitra ho an'Andriamanitra raha tia hita sitraka amin'Andriamanitra tsika rehefa ohatra hoe vonina hoe anolo tena an'Andriamanitra hoe hiaraka amin'Andriamanitra dia zay hoe fanaterana zay zany hoe fanaterana fanatitra tena misy hoe misy ten'Andriamanitra hoe any amin'ny ohabolana raika ambin'ny folo ny andininy fahaefatra amby roapolo dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe misy mahafoy izy nefa mitombo fananana ihany fa misy tsy mahihatra misy mahihatra loatra tsy mahame zany tsy mahafoy nefa tonga malahelo io arakarak'izay refy dia misy ten'Andriamanitra koa ny amin'ny Korintiana faharoa toko fahasivy ihany dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe zay mamafy kely ozy izy dia mijinja kely zay mamafy be dia mijinja be misy ny olona hoe mivavaka izy fa misy zavatra tsy foiny na amin'ny hoe fanaterana hoe amin'ny asan'Andriamanitra mame vola tsy hoe rehefa mitory teny ohatran'izao akory ny mpanompon'Andriamanitra dia raha manentana izy hoe anao fanatitra ara-bola ianao ne no tahina amin'izany ary ny olona mahafoy araka n'izay ten'Andriamanitra izay dia tena hita mihitsy hoe mahita fity amin'Andriamanitra mbola ao anatin'ny volany fahitampititsika araroantsika izay hoe fahaizantsika mamafy zay fahaizantsika manao fanatitra zay zavatra rehetra tsy foitsika hoe io toetra ratsy io me fahitantsika tamin'ny volana lasiny hoe ny fanatitra tena kasitran'Andriamanitra dia zay hoe mahafoy zavatra rehetra ny toetra ratsy ny fomba ratsy io fakamoana mivavaka io tena andao aterina ny tendrombohitra atao fanatitra dorana tena eny tendrombohitra ny sehoan'i Jehovah ahafahana manao an'izay hoe zay zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny fifadikana eny tendrombohitra dia zay koa ny tena anitanana antsika rehetra hoe tiava manatitra an'izay hoe mandeha any tendrombohitra manao vavaka fifadikana indrindra fa ny amin'izao hoe andro voalohany amin'ny volana vaovao zao indray miazaka za raha te ahita fity
teto Solomona de nanao fanatitra izy tena mitoerana avo teny tendrombohitra nahita fity tamin'Andriamanitra izy de hoy ny ten'Andriamanitra angatao zay tianao inona indray nangatahany Solomona de hitantsika hoe nangataka Solomona hoe omeo fahendrena izy sy fahalalana no omeo eo amin'ny mpanjaka voalohany 3 eo ihany zany no ahitantsika an'izay hoe ny andininy fahasivy hoe komeo ao izy mpanomponao saina malady fahendrena sy fahalalana hoentiko mitsara andreto vahoaka reto de hoy ny ten'Andriamanitra hoe sitraky Jehova ozy izy nangatahany Solomona de hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsy nangataka harena ianao tsy nangataka voninahitra ianao tsy nangataka ny ain'ny fahavalonao ianao fa nangataka ianao izy ny fahendrena sy fahalalana omeko anao izy ny fahendrena sy ny fahalalana fa omeko anao koa izy ny harena sy ny voninahitra ao amin'ny fahendrena no misy ny harena sy ny voninahitra rehefa tia fahendrena de ny fatahorana an Jehova no voaloham-pahendrena rehefa matahotra an Jehova tsika de ao anatin'ny fatahorana an Jehova no misy an'izay fahendrena zay raha te ahita fity amin'Andriamanitra andaotsika atahotra azy andaotsika tena afoy zavatra rehetra tena hoe hisaraka ny amin'ny faratsiana rehetra zay tsy akasitrahan'Andriamanitra rehetra de mahita fititsika amin'Andriamanitra ka mino fa voarainao zay mafoy manao fanatitra ho an Jehova noho ny amin'ny Jesosy Kristy de afoy daholo ny toetra ratsy rehetra atao fanatitra de zay no andraisantsika indrindra fa ny amin'izao volana vaovao zao indray andaotsika tena hiditra lalina ao anatin'izay hoe hiditra lalany amin'ny fahatakarana zay hoe tena hoe tian'Andriamanitra ataotsika de azo antoka fa rehefa tafiditra amin'izay tsika hoe tsy fahendrentsika tian'Andriamanitra tsika zany matahotra an'Andriamanitra tsika manaja azy tsika mankatoa hoe hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny teniko ka tonjitiko dia ao anatin'izay tia fotsiny Andriamanitra rehefa tiantsika Andriamanitra dia voarotsika ny amin'ny fakapanahy maro isan-karazany dia ataotsika izay tiany rehetrarehetra dia izay no ataontsika le hoe mahita fity mahita sitraka amin'Andriamanitra ny olona mahita fity amin'Andriamanitra tsy ho resy izy mandrakizay ny olona mahita fity amin'Andriamanitra voaro izy ny amin'ny fakapanahy voaro izy amin'ny fahavalo maro isan-karazany ary tsy samy mikitika azy fa izay mikitika azy dia mikitika an'Andriamanitra satria mahita sitraka mahita fity amin'Andriamanitra tiako izay tia izay fatra-pitady dia ahita tadiavo Andriamanitra ka tsao ataovy izay rehetrarehetra hoe izay tiany rehetrarehetra dia ho hitanao anie izany fa misokatra ny lalana rehetra ny olona mahita fity amin'Andriamanitra misokatra ny lalana rehetra tsy diso izy manana fahendrena izy tsy anaonao foana zany izy manana fahalalana izy manana fahatakarana izy amena ny fanalahidy raisitsika androany zany ao anatin'ity volanyity dia izao afoiziny zavatra rehetra ataovy ny fanatitra zay rehetrarehetra tsy foinao rehetra dia izao atao fanatitra dorana ho an Jehova zay ahita sitraka amin'ny Jehova anie ianao ahita fity amin'ny Jehova anie ianao ary izao izy no mandamany ny alehanao rehetra izy no miaro anao rehetra izy no mita zay momba anao rehetrarehetra azo antoka zany ao anatin'izay hoe fahitana sitraka amin'Andriamanitra zay vavakantsika ary amarana ny fotoantsika raha eo mankasitraka anao zay aminaran'i Jesosy Kristy misaotra anao ny amin'ny tsy fotoanty ary misaotra fa tena nahazo indray zay androany nandraindray zay androany ny amin'ny fanalahidy ny amin'izay hoe fahatakarana miaraka aminao zay Andriamanitra ny fahitapity fahitana sitraka aminao Andriamanitra misaotra fa ny fanalahidin'ny Solomona dia izay hoe nanao fanatitra izy ary rehefa nanao fanatitra izy dia nahita sitraka taminao izy Jehova ary ny teny mihitsy ianao hoe angatao izay tianao rehetra ka sy ony tsirairay avy izay mijery azy mianao amin'izao fotoana izao ay afoy ay anao fanatitra indrindra fa ny momba ny tenanay atao maty tanteraka mihitsy izay vao velona tanteraka miaraka aminao Jesosy Kristy tena hoe afoy ny zavatra rehetra ny faniriany nofinay ny filany nofinay rehetrarehetra dia zay rehetrarehetra miaino amin'izao fotoana izao manaraka an'izao dia vonina afoy anao fanatitra dorana atonga anao atsiaro atonga anay tsirairay avy ahita fity aminao tsirairay aminao Jehova Andriamanitra ray kanizana izy mijery any izany izy manaraka amin'izao fotoana izao dia tononoko ny herinao fanamasina hiasa amin'ny tsirairay avy ary tena hoe ianao fanamasina mampianatra ary ianao fanamasina manoro lalana ianao fanamasina no manazava ny lalana alehanay rehetra ary indrindra fa ao anatin'izay hoe tontolo ny fahatakarana ny fiarahana aminao zay raisinay androany ny fahaizana manao fanatitra
amahafoy ny zavatra rehetra ho anao Jehovandriamanitra ray, ho anao Jesosy Kristy. Misaotra indrindra fanamasina tonoko ny fanahy fahitapity fahitana sitraka hidina sy ikasika ho an'ny tsirairay avy, anokatra lalana sy varavarana izay mihidy rehetra ne ianao Jehova amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.